fifaliana lehibe ho anay mpanompon'Andriamanitra sy reto mpiara-miasa reto ato amin'iny fiangonana Refy Androrakely ny manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy sambatan'olona sy sampianakaviana izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalany fahitalavitra na amin'ny alalany Facebook na amin'ny alalany YouTube. O zahay Andriamanitra tsy to Rainy Jesosy Kristy izany amindra fo amintsika tsiraray avy isambatan'olona sy sampianakaviana ary amin'ny titoana dia avitsika ity dia ho tonga any amintsika ny herin'Andriamanitra miasa mamonjy manoloana ny aretina mamonjy manoloana ny olona ary mitondra fitahiana sy fahasoavana lehibe. Ain'Andriamanitra tanterahana izany rehetra izany rehefa mino isika. Omena ny tompo ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao ka metraka nyity fotoam-pivavahana iarahantsika manotrina ity mba tena ho tahian'Andriamanitra tokoa. Ahondreny lohantsika tsiraray avy dia isika rehetra izay manaraka n'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra Ranay malala, Ranay masina, Ranay izay ny an-danitra, misaotra anao zahay fa no fahasoavanao dia mbola velonaina sy matsara manaka ankehitriny ary mbola afaka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izay tantiarahanay izao. Mino sy matoky zahay fa miaino anay fa ny an-danitra ianao ka mamaly vavaka anay ary mitahy anay. Ny soa sy ny tsara rehetra ny dia ho ataonao tokoa eo amin'ny fiainanay amin'ity androany ity. Matoky zahay fa hiasa anao amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana izany vavaka izany, saotra Ray malala. Amen. Mialohan'ny hanoisantsika ny fotoam-pivavahana aza dia amaky teny soratra masina isika arak'izay voalaza ato amin'ny Salamo 100 vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 farany. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mioby ho an'i Jehovah ry tany rehetra. Manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana. Makanesa ao anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Midira eo mivavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderahana. Misaora azy, mankalazany ny anarany fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Anao hira anankiroa avy hatrany isika ka dia hoy aho hoe ao anatin'ilay fiderahana famezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira dia aoka isika rehetra ny tokantrano any andray anjara ihany koa hihira tahaka anay izay hitanareo izao. Omena tompan'ny voninahitra hira roa zany no anosantsika ny fotoana. Alleluia. Dia mbola ampanetretena lehibe tompoko no hamafisako ny arahaba ho antsika rehetra izay mahita sy manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Hoy aminao hoe olona sambatra ianao satria mbola mandre an'izao fotoam-bavaka izao ka ny tiako ampahirezana anao androany dia raha misy zavatra tsy vita ny herinao sy ny tenanao sy ny volanao dia Andriamanitra mbola mahavita izany. Raha tena etihatra n'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao androany dia ilay Andriamanitra izay tomponao dia Andriamanitra mahery izy Andriamanitra mahavita azy izy vita ny fiainanao hainy manala an'io aretina sy olana izay manakejy anao io ka andao ambarantsika mikira androany fa ilay Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra mahavita azy izy. Ndao ary tompoko. Ela imala
mavitaze azakivi baba azakivi nene Jesusi kwa mavitaze azakivi baba azakivi nene Jesusi kwa mavitaze azakivi baba azakivi nene Jesusi kwa mavitaze Lela imaeli lela imalaza Jesusi tupulainare 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 Mandiza na wanatutuka chana wawa Anatufandiza na wanajemanja de ikasika nao izy Wanao ze marady tena tôvy misy zao ty zao Fa usitrany anao androany Lela imaeli lela imalaza Jesusi tupulainare 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 Alleluia asihorakoraka mafy be ao anatin'ny tokantranonao ao ny herin'Andriamanitra androany dia hifafy ao anatin'ny tokantranonao ao misy zavatra tsy vitan'ny herinao tsony tsy vitan'ny fiainanao tsony fa andaontsika ety hatramin'ilay herin'Andriamanitra andao angataka tsika androany fa ny herinao ihany Jesosy no ahafahanay mijoro amin'izao fiainana izao mankasitraka Jesosy io mila ny herinao zay ny herinao no ahafahanay mijoro Andriamanitra tsy vitan'ny herinay sy ny fiainanay raha tsy eo ny herinao Jesosy
mbola isoratsy an'Andriamanitra zay fotoana fohy nanaovantsika fiderana ny tompo tamin'ny alalany hira izay. Avy hatrany dia omentsika toerana reto namany reto fa iroso hitondra ny afatra arak'izay lazain'Andriamanitra amiko sy aminareo ny tenako amin'ity androany ity. Koa raha misy baiboly ny tananao dia sokafy ao am-bokin'ny Josoa toko 9 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Josoa toko 9 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Arao tsara moa amin'io ambany io ny voalaza. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Ary nidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely. Tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Ary Jehovah tamin'i Josoa, indro efa natolotra eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny raha mahery. Ko mandeha ihana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra. Enemana no anaovanao izany ary asiposorona 7 mitondra anjomara 7 mafy faneno eo alohan'ny fiara ary amin'ny andro 7 dia hodidino 7 ny tanàna. Aroka ny mpisorona hitsoka ny anjomara ary raha manao feo lavareny ny anjomara mafy faneno ka renareo ny feon'ny anjomara dia anakory raha mafy ny vahoaka rehetra ka dia irodana amin'izay ny manda ny tanàna ary akatra samizotra amin'izay tsy niavy ny olona. Andininy 20. Dia nanakora ny olona ary nitsofina ny anjomara ary nondreny vahoaka ny feon'ny anjomara dia nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izay ny manda ary niakatra tao an-tanàna samizotra tamin'izay tsy niavy ny olona ka afaka ny tanàna. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra. Hebreo toko 1 dia vakina ny andininy 17. Toy izao indray no voasoratra ato. Andininy 17. Finoana no nampirodana ny mandan'i Jeriko rehefa nodidinina fotoana. Avy amin'ny alalan'izay teny soratra masina no vakina izay ry havana malala dia ianareo izay manaraka nyity fotoam-pivavahana ity no akantsika fampianarana sy fampaherezana zay noko fa avy amin'Andriamanitra zo afatra hitiny zao mba ho antsika tsiraray avy afan'Andriamanitra mampahery sy mampatanjaka ny fonontsika amin'izao vaninandro misy antsika izao. Anazava aminareo mikasika ny amin'ny finoanao amin'ity androany ity. Aoko fantatsika rehetra ry havana malala fa raha ty ahitan'Andriamanitra miasa manamarina ny teny ato anaty ity baiboly ity isika kristianina dia tsy maintsy manana finoana. Raha ty ahitan'Andriamanitra miasa manamarina ny toroteny na ny tena ataonay na ny tsodrano ataonay ianareo amin'ny maha-kristianina anareo dia zao ihany tsy maintsy manana finoana ianareo. Ary raha manao vavaka azy ianareo na fangatahana io na fitarainana io na zavatra irinao io dia mbola zao ihany tsy maintsy manana finoana ianao raha te ahitan'Andriamanitra mamaly vavaka. Tantarako aminareo rehetra zay manaraka n'izao fotoam-pivavahana izao fa tsy misy azon'Andriamanitra atao mihitsy andraisana antanana anao. Marina fa efa niteny izy hoe noho ny amin'i Jesosy dia vonin'Andriamanitra andray antanana antsika. Fa izao tsy misy azon'Andriamanitra atao mihitsy andraisana antanana anao, amonjenanao, hitahinanao raha tsy efa hitan'Andriamanitra fa manana finoana ianao. Miankina finoana avokoa ny zavatra rehetra ry havana malalo. Marina zany teny ambarako aminareo zany. Amin'ny karaza moa ny finoana na hoe ny endrika isehoan'ny finoana ary ilaina hita eo amin'ny fiainantsika manompo an'Andriamanitra daholo izy ireo. Voalohany amin'izany tsy maintsy mino anao fa misy Andriamanitra. Tsy maintsy mino anao fa magaga Andriamanitra. Tsy maintsy mino anao fa mpamaly soa zay rehetra mitady azy ny tompo Andriamanitra.
tsy maintsy mino an'izany rehetrarehetra zany ianao amin'ny maha kristianina anao, amin'ny maha olon'Andriamanitra anao. Zay nambarako zay aloha no bazy na hoe ny fototra tsy maintsy iainanao. Ahoana ho ny baiboly? Hebreo 11:9 io voasoratra io mazava be ny voasoratra fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ho ny baiboly azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra, zay mila famonjena amin'Andriamanitra, zay mila ny herin'Andriamanitra miasa dia tsy maintsy mino fa misy izy, ary tsy maintsy mino ihany koa fa mpamalisoa zay rehetra mazoto mitady azy izy. Rehefa tsy hitan'Andriamanitra eo aminao anefa ireo voalazako ireo, rehefa tsy manana an'le finoana fototra ianao dia tsoroko aminao fahazavapoana ny zavatra rehetra. Ohatra mazava be ity tantarako aminareo ity. Voalaza ao amin'ny Matthieu 5:5 ka hatramin'ny 12:10. Matthieu 5 dia manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 12. Misy tantara tahako zao ao anatin'io andiny tsotra masina zay nambarako taminareo io. Misy lehilahy anankiray, mpitaritafika izy io, kapiteny, zay zany no grady nanana tamin'izany. Dia nanana ankizilahy ity kapiteny ity, ary io ankizilahiny io dia narary ny aretina paralysis. Le retina mangotsikotsika manatainy reny, ary le retina tena mampisaly, mampitsy te olona intsony, mampitsy te ho velona eto ambony te tany ity intsony. Dia efa nataony lehilahy kapiteny ity izy azo natao rehetra hitsabona an'ity ankizilahiny ity, fa tsy sitrana mihitsy ankizilahiny, tena tsy sitrana, arabaky teny. Dia ndray andro tonga tao an-tsain'ity kapiteny ity fa misy Jesosy, ary fantany araky ny feo efa eniny fa magaga Jesosy, mahay manasitrana ny aretina rehetra Jesosy, tsy mifidy aretina stranina Jesosy, ary tsy mizatavan'olona Jesosy. Tena tao anaty mihitsy ny finoana fa Jesosy no vahaolana ho azy manoloana ny aretina nahazo an'ilay ankizilahiny. Ary sandritra no antony tonga ty lehilahy kapiteny ity, na dia tany amin'ny toerana lavitra be tany aza nisy azy, satria tamin'ny fotoana io Jesosy dia tao Kapernaoma, fa nalavitra be mihitsy ny toerana nisy azy sy ilay toerana nisy an' Jesosy. Kanefa noho ny finoana nanana n'ity lehilahy kapiteny ity dia tsy salasala mihitsy izy nanapa-kevitra hoe andeha iona amin'i Jesosy aho, andeha iresaka amin'i Jesosy aho, mba mindra fo amiko izy, mba mindra fo amin'ny ankizilahiko izy, ka hositraniny tahaka ny nanasitranany andreo olona marobe zay fanositraniny ny ankizilahiko. Ny finoana tao aminy no natonga azy tapa-kevitra mba anatona Jesosy, na dia lavitra be aza ny toerana nisy an' Jesosy. Dia ina tokoa hoy ianao no nitranga rehefa tafoana tamin'i Jesosy ity lehilahy kapiteny ity, ka nanambara tamin'i Jesosy ny antony diny sy ny finoana tao anatiny fa Jesosy no vahaolana ho azy ary vahaolana ho an'ilay ankizilahiny, dia tsotra ny teny nataon'i Jesosy, ho avy aho izy izy ka asitrana azy. Jesosy ry havana tsy mba manday izy aho, tsy mba manday izy rehefa tonga eo amin'ny olona mila famonjena, mila fagagana, mila fanasitranana, mila vahaolana. Ahoana ho Jesosy? Eo amin'ny 7 zao ny voasoratra, ho avy aho asitrana azy, ho avy aho asitrana azy. Engany ka amin'ity androandroany ity, ho anareo izay mila ny famonjen'i Jesosy, mila ny fahagagan' Jesosy, mila ny fanasitranan'i Jesosy, mila ny vahaolana avy amin'i Jesosy, ka isokabavy ianareo hiteny aminy fa mila nyzany rehetra zany, na nyray amin'izany ianareo. Dia zao ny teny ataon'i Jesosy aminao androany, ny tenako izay mitoroteny no solombavany Tompo. Hoy izy, ho avy aho ka amonjy anao, ho avy aho ka
anasitrana anao ho avy ao tokantranonao zany izy ka monjy anao ho avy ao tokantranonao zany Jesosy androany dia anasitrana anao na ihany koa hoe amany olana misy eo amin'ny fiainanao. De rehefa niteny tahaka zany Jesosy de zao niteny lay lehilahy kapiteny tompoko tsy mendrika idiranao akory any ambany tafitranoko fa za tena mino aho fa mila miteny fotsiny ianao mila miteny fanasitranana ho an'izy lako fotsiny ianao de ho tanteraka any aminy zanasitranana zany niteninao matsy tsy hafa fa ianao ny teninao tsy hafa fa ianao ka dia mitenena fotsiny ianao to sitrana izy lako gaga Jesosy raha nandre an'izany talanjona Jesosy raha nandre an'izany tena tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho na dia tamin'ny Israely azy hoe ity lehilahy ity tena mino ahy tena mino zay mino teny aloka mivavako voaporofo zany izy niala tany amin'ny toerana misy azy na dia lavitra be ary ny toerana misy ahy dia tonga izy voaporofo zany amin'ny alalan'izao teny nambarany tamiko izao ka rehefa hita Jesosy fa nanam-pinoana ty lehilahy ity dia zao ny teny nataony Jesosy taminy eo amin'ny Matitoko 8:17 ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandeha ihany tongava aminao araky ny ninonao dia hoy ny Baiboly dia sitrana tamin'izany oro zany lay ankizy lahy riavanao tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita anao kristianina olon'Andriamanitra fiangonan'Andriamanitra manana finoana fototra hoe misy izy magaga izy mpamalysoa zay mazoto mitady azy izy rehefa nananao zany finoana zany dia tiako milaza aminao fa dia ho avy Andriamanitra andray an-tanana andray andraikitra ny amin'ny fiainanao manokana izany. Ao amin'ny Matitoko 7 ko dia 9:17 ka hatramin'ny 9:20 dia misy tantara tahaka izao indray. Izy ity indray tantaran'ny olona azo lazaina hoe tsy nanana finoana. Zay zany ny voasoratra ato. Nampalahelo ry havana malala, tena nampalahelo ara-baky teny, fa tsy nanana finoana an Jesosy ny olona tao Nazareta. Tsy nanana finoana an Jesosy ho magaga ny olona tao Nazareta. Tsy nanana ny finoana an Jesosy ho tena mpamonjy ara-baky teny ny olona tao Nazareta. Zavatra hafa no tao an-tsain'ny olona, tao am-pon'ny olona mikasika ny amin'i Jesosy Kristy. Noraisin'izy ireo toy ny olona tsotra, toy ny olona rehetra, tahaka azy mihitsy Jesosy Kristy. Fa tsy niraisiny hoe ity no ilay Mesia na hoe ity no ilay Kristy. Zany zany zavatra nitranga tao Nazareta. Dia vokatra zany rehetrarehetra zany dia tsy nisy zavatra lehibe maro azon'i Jesosy, azon'Andriamanitra no tanterahana tao amin'ny tanàna Nazareta. Na dia atao hoe tanàna na lehibe an'i Jesosy azy ny tanàna Nazareta. Andoka efa kitsika voasoratra atao Matitoko 7 dia efa kitsika manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 ary tsara ke ny voasoratra ary no tonga tany amin'ny taniny izy Jesosy io voalaza hoe izy io dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga ary talanjona ny olona ka nanao hoe avitaiza re no nazahoany lety izany fahendrena sy asa lehibe zany zanak'andrafitra tsy Mariva no anarany reniny ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalahy ary ny anabaviny moa tsy ety amintsika avokoa va izy ko avitaiza no nazahoany lety zany zavatra rehetra zany ary tafitoana tamin'izy. Fa ho Jesosy taminy tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy sy ny mpianakaviny ihany. 9:20 ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy no tsy finoany ireo. Hitanao zany ry havana fa raha te hitan'Andriamanitra miasa
manamarina teny ao anatyity baiboly ity isika vahoaka kristianina raha hitahitan'Andriamanitra miasa manamarina ny toroteny, manamarina ny teny ataonay mpanompon'Andriamanitra, manamarina tsodrana ataonay mpanompon'Andriamanitra, dia tsotra ihany mila manana finoana ianao. Mila manana finoana ianao dia le finoana fototra izany. Fa indrisy anefa fa tsy nanana an'izany ny olona tao Nazareta. Ka rehefa tsy nanana an'izany izy, na dia efa tao am-pon'Andriamanitra azy ny anao zavatra lehibe tao amin'ny tanàna Nazareta, dia voatery natsahatra Andriamanitra izany. Zay mahatonga ilay voalaza eo amin'ny 15 manao hoe ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoany ireo. Noho izany indrindra riavana amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra dia miantso sy manentana antsika kristianina rehetra, miantso sy manentana antsika fiangonana rehetra ny tenako mba hanana an'ilay finoana fototra tahaka nananan'ilay kapiteny ary tahaka ilay efa nambarako taminareo teo. Miandry an'izany eo aminareo ny tompoandriamanitra fa ny aminy efa vonona hatramin'ny ela izy ny andray an-tanananao, ny anao etsika lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanao, ny ampiseho miariary fa izy marina no mpamonjy ity zao tontolo izao ity. Faharoa, ny andikisehon'ny finoana ihany koa dia izao: resy lahatra ny fonao fa marina amin'ny teny nataony ny tompoandriamanitra ka dia ankatoavinao tsy misy fisalasalana. Somary tsindriko kely hoe ankatoavinao tsy misy fisalasalana le teny. Mankatoa ny teny ianao satria manana finoana fa tsy maintsy tanteraka, tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao, zay no lazainy. Averiko indray hoe resy lahatra ny fonao fa marina amin'ny teny nataony ny tompoandriamanitra ka dia ankatoavinao tsy misy fisalasalana zany teniny voalazan'Andriamanitra izany. Ohatra mazava be ihany koa zao tantaraiko aminareo izao dia ny tantarany Petera ao amin'ny Matteo 5:20 ka hatramin'ny 9:30. Ndray alina dia niseho tamin'ireo mpianatra Jesosy Kristy raha nandeha lakana reto mpianatra reto tamin'izay fotoan'izay. Tsy namposin'ny reto mpianatra reto hoe iseho eo anatrehan'ny mpianatra Jesosy. Anika raha vao nahitany Jesosy ry zareo dia nisy eritreritra ratsy tao anatiny. Zao ny eritreritra tonga tao anatiny: matotoa io, matotoa io, zany hoe nahita matotoa zany ry zareo, zay ny eritreriny. Dia ahoana hono no navaliny Jesosy Kristy? Matoky fa zao ihany, tsy matotoa fa izao ihany le mpampianatra anareo, le Messia, le Kristy. Dia raha vao naheno an'izany Petera hoe le Kristy io, le Messia io, dia hoy Petera: raha ianao ihany io tompo, asevy manatona anao ah. Dia tsotra ny teny nataon'i Jesosy: satria mino anao fa zany no Messia, zany no Kristy, manana finoana ny herin'Andriamanitra miasa zany ianao. Dia hoy Jesosy: manatona azy e, manatona ahy ety. Dia raha vao nandren'izany Petera dia tsy nisalasala satria ny tompo no teny. Fatany tsara mantsy fa ny teny aloky ny vavan'ny tompo dia marina ary tsy maintsy tanteraka rehefa ankatoavina. Dia tsy salasala efa avy hatrany niala tao anaty lakana dia niropoka tao anaty ilay ranomasina kanjo derena tompo fa dia afaka nandeha teny ambony ranomasina toy ny mandia tany maina Petera mba anatona Jesosy. Raha maha olombelona ny olombelona dia impossible zany. Hoe olombelona ve dia afaka andeha eny ambony ranomasina, eny ambony rano tahaka ny mandeha eny ambony tany maina? Impossible zany, tsy mitombony zany. Fa rehefa Andriamanitra ny miasa, satria nino an'ilay teny le olona, nankatolon'ilay teny le olona, dia mitranga zavatra lehibe sy magaga tahaka izany. Talanjona reto mpianatra namana, talanjona reto apôstôly hoe Petera iny mandeha eny ambony rano, eny ambony ranomasina andeha anatona ny tompo. Tena talanjona sy gaga izy. Fa ity ny nampalahelo ry havana malala.
tsy aizy anazy o Petera. Fa rehefa hita n'ilay rivotra, eny le rivotra, hita n'ilay ranomasina somary nanonja, de tonga saina izy hoe losy ty, zava-doza ity, adino lay teny nataony Jesosy zay fa ninony nitondra fagagana tao fiainany, adinony zany fa lay oja sy lay rivotra mitsoka hoe hitondra zava-doza, zany tafiditra tao anatin'ny sainy sy ny eritreriny, vokany maty lay finoana. Ka rehefa maty lay finoana de tonga tahaka ny olombelona rehetra izy, tsy mahay mandeha eny ambony rano na eny ambony ranomasina. Noho izany de letika Petera, letika izy, fa soiany fanamindra fo tamin'i Jesosy ka nisitonazy, sady ny teny manao hoe ry kely finoana, nahoana no mianahana toy zao ianao. Hitanao am'izany ry havana malala fa ny finoana dia raha nanantsika de tena mitondra zavatra lehibe, tena tsy takatry ny saina amaneritheritra mihitsy. Tena ara-baky teny mitondra zavatra lehibe sy magaga tsy takatry ny saina. Fa rehefa tsy hoe ny finoana de zava-poana avokoa ny zavatra rehetra. Olon'Andriamanitra ianao fa tsisy azon'Andriamanitra tao anao. Vaokan'Andriamanitra ianao fa tsy misy zavatra azon'Andriamanitra tao anao. Fiangonana kristianina ianao fa dia titra fotsiny ny mahafiangonana kristianina anao. Noho izany manentana mila manana finoana isika amin'izao vaninandro dia avintsika izao. Tantara faharoa manaraka indray zay ho tantarako aminareo dia ny tantarany Josoa sy ny zanak'Israely nanoloana ny mandan'i Jeriko, arak'ilay novakitsika ato amin'ny Josoa toko 9 izany. Raha ny ala tany Egypta reto zanak'Israely dia andeha hitododo ho any amin'ilay tany tondra-drono sy tantely. De tamin'izany de tsy maintsy mamakivaky ny tanànan Jeriko ry zareo. De inona ny tranga tamin'io andro io, tanànan Jeriko aloha de voadidina manta matevina be sady avo be. Ny vavahady ny tanàna tena nikatona tanteraka, tena nikatona tanteraka, nihidy tanteraka. Lany fanambola velona ry Josoa sy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Hoe ahoana no atao ry zalahy, fa dia nodiny mponina tao Jeriko ny vavahadina, tsy navelany hamakivaky ny tanàna isika, kanefa araka programan'Andriamanitra de hoe hitondrantsika ho any amin'ilay tany tondra-drono sy tantely ny tompoandriamanitra tsy toa. De ahoana zany no atao? De raha mbola nikando, nandinika, nieritreritra ny amin'izay tokony atao teo ny Josoa sy zanak'Israely, de soran'Andriamanitra fa Andriamanitra mpamaolana izy, ary Andriamanitra mpamonjy izy. Inona ho ianao nataon'Andriamanitra? Avy any an-danitra Andriamanitra no teny tamin'i Josoa, nampaheran'i Josoa hoe ry Josoa, aza matahotra ianao, aza matahotra ianao, fa ny tanàna ray manontolo dia atolotro eo an-tanànao. Zao Jehovah Andriamanitra ivavahanao no andray an-tanana io tanàna io dia atolotra eo an-tanànao. Ny mponina rehetra amin'ny tanàna atolotra eo an-tanànao. Ny lehilahy mahery ny rehetra eo an-tanàna atolotra eo an-tanànao. Ny mpanjakan'i Jeriko atolotra eo an-tanànao. Zao mihitsy no hiady ho anao sy ny zanak'Israely mba tonga ny tanàna Jeriko ho resitosika, ny mponina ho resitosika ka ho tonga somatsara any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely anareo, dia lay tany be fahasoavana sy tany be fitahina. Riavano ianareo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao, ho iaho aminareo, raha tena olon'Andriamanitra ianao, raha tena olon'Andriamanitra ianao, dia aza adino fa Andriamanitra dia mihevitra antsika foana, mihevitra antsika isan'andro san'andro io Andriamanitra io. Manana finoana fa marina zany tena mbarako aminao zany. Fantany tokony ataony manoloana ny aretina misy eo fiainanao, fantany tokony ataony manoloana ny olana andalovanao, fantany tokony ataony manoloana n'ireo zavatra sarotra zay atrehanao ankehitriny, fantany daholo ny tokony atao mba hahatonga anao ho tafita somatsara arak'ilay tanjon'Andriamanitra voalaza ato anatin'ny ty baiboly ity.
dia inona ho ianao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'i Josoa taorina n'izay famporisiny sy fampaharezina hoe aza matahotra izay. Hoy ny Tompoandriamanitra, mandeha ihana ianareo ndray mandeha isan'andro mandidina ny tanàna Jeriko. Tsy mirakoraka, tsy mitabataba fa dia mandeha mandidina fotsiny indray mandeha isan'andro. Mandritry ny 7 andro no anaovanareo an'izany. Fa amin'ny andro fahavito kosa dia anakora ianareo, iorakoraka ianareo rehefa tsofina ny anjomara 7 mafaneno. Fa zao no lazaiko aminareo, irodana io manda io, enjera io manda io, dia isorana moa Andriamanitra fa dia nekeny zanak'Israely siry Josoa mpitarika zany rehetrarehetra zany. Tena nino ny teny nataon'Andriamanitra mihitsy ry zareo ka dia nankatoavina. Zay nge lay nambarako taminareo hoe niendrika ny isehoan'ny finoana anankiray dia ity resy lahatra mifinao fa marina amin'ny teny nataony ny Tompoandriamanitra ka dia ankatoavinao, tsy misy fisalasalana, tsy misy firoroana saina. Makatoa ny teny ianao satria manana finoana ianao fa tsy maintsy ho tanteraka ny teny nataon'Andriamanitra. Ka rehefa nataony zanak'Israely tokoa zany teny zany zavatra zany dia akory ny zava-magaga ry havana. Faraka ilay voalaza amin'ny 20 Josoa 9 dia nanakora ny olona tamin'ny andro fahavito taorina ny tsofina ny anjomara mafaneno, ary noho nyreny vahoaka ny feon'ny anjomara dia nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izay ny manda ary niakatra tao an-tanàna samy nizotra tamin'izay tsy niavy ny olona ka afaka ny tanàna. Mampahery be nge ry havana malaza zany tantara zany hoe ny finoana nananao no miantoka amin'ny fiainanao androany, miantoka amin'ny fiainanao rapitso, miantoka amin'ny fiainanao mandrisy ny androm-pahavelomanao eto ambony tany ity. Ny finoanao ny tenin'Andriamanitra fa marina ka tsy maintsy ankatoavina no miantoka amin'ny fiainanao ray manontolo. Ry fiangonanao, mila manana finoana ianao, mila manana finoana ny teny voalaza ato anatyity baiboly ity ianao. Raha tia hita n'Andriamanitra manamarina ny teniny, ary eto dia milaza fa tsy misy fizatavan'olona ao amin'Andriamanitra. Fa zay nataony tamin'ny Petera ka natoka amin'ny Petera afaka nandeha tena ambony ranomasina toy mandeha tamainy, zay nataony tamin'ilay lalahy tao hoe kapiteny ka natoka an'ilay kizilany sitrana somatsara, zay nataony tamin'ny Josoa sy zanak'Israely araka nambarako teo hoe nirodana mandany Jeriko rehefa nodidinina nandritry ny 7 andro. Dia tahaka izany ihany koa no tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao amin'ity androandroany ity raha manana finoana ianao. Eto dia mampahery fa tena mahafinaritra be nge ry havana malala ny miaraka amin'ny Jesosy, ny manompo an' Jesosy. Raha toa ka manana finoana ianao tena mahafinaritra be, tena mahasambatra arabaka teny ka asakasakao zay tsy ino, asakasakao zay tsy anana finoana mihitsy kanefa ianao mba kristianina ihany, kanefa ianao mba olon'Andriamanitra ihany. Fa nampizany rehetra zany azo antoka fa tsy embotra na hiverin-dalana izany ianao na hoe hiala amin'Andriamanitra ianao raha toa ka ao aminao ny finoana, dia ilay finoana fototra hoe mino fisian'Andriamanitra tokoa ianao, mino azy ho Andriamanitra magaga ianao, ary mino azy ho mpamalisoa zay rehetra mazoto mitady azy ianao. Ambon'izany raha toa ka ao aminao ny finoana, dia ny finoana ny tenin'Andriamanitra ho marina, ny finoana ny tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy tanteraka foana io, ary ataonao ho zava-dehibe ny fankatoavana an'ilay teny, azo antoka ry havana fa tsy emotra izany ianao na hiverin-dalana na inona midona na inona mitranga. Ny finoanao mantsy no hiazona anao anompo an'Andriamanitra amin'ny farana. Le finoana anananao no matoka an'Andriamanitra miasa ka miazona anao mba anompo an'Andriamanitra amin'ny farana. Ho an'ny Paoly apôstôly manokana izao, izy nge ka tonompino kristianina rehetra, tony olon'Andriamanitra rehetra, nandalo olana, nandalo ady, nandalo zavatra sarotra. Fa izao
tsy nakivy any Paoly apôstôly mihitsy zany rehetra zany. Tsy niembotra na ny verin-dalana izany mihitsy izy na lona ny olana ny ady na ny zavatra sarotra natrehana. Ahoana ho Paoly? Fantatr' zay noko. Andao ke vakeny arao tsara voasoratra ambany io. Timoty 2:2 1:12. Arao tsara iny voasoratra Timoty 2:1 1:12. Zao ny voalaza. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Ary no zany koa no iaretako zao zavatra izao. Ka tsy menatra aho satria fantatro zay inoko. Ary matoky aho fa izy dia mahatahiry lay zavatra natolotro azy mandra-piavana zay andro zay. Zany rehetra zany no anto matoka miaritra ho Paoly. Miaritra ny zavatra rehetra, zakaiko zavatra rehetra satria fantatro lay inoko. Riavanao amin'ny mampanompon'Andriamanitra manentana antsika fiangonana kristianina tsy misy avahanao, manana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny zay voalaza ato anaty baiboly ity ianao. Manana finoana an'Andriamanitra sy ny heriny hoe tena magaga ny herin'Andriamanitra miasa mandraka ankehitriny. Manana finoana andreo teny sy ireo tsodrano efa navotsitray mpanompon'Andriamanitra ianao sy ianareo rehetra zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Tsy afaka ijoro vavolombelona lava be aminareo moa, fa tao anatin'izay taona maro nanaovako ny asan'Andriamanitra izay, dia maro ireo teny efa navotsitro, teny efa nitsofoko ran'ny olona zay sorako an'Andriamanitra, fa no hamarin'Andriamanitra zany rehefa neken'ny olona sy ny raisin'ny olona tamin'ny finoana. Ka dia zay ny matoka manentana hoe manana finoana fa tena ilainao zany. Miantoka amin'ny fiainanao androany zany, miantoka amin'ny fiainanao rampitso, ary miantoka amin'ny fiainanao mandritra ty taona ity sy mandritra ny fahavelomanao eto ambony tany. Androany zao raha marary ianao ka ao aminao ny finoana fa magaga Andriamanitra, mpanasitranaN'Andriamanitra. Raha eo aminao ny finoana an'ilay teny voalaza ato amin'ny Jeremia 3:30 1:9 hoe dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitrana anazy, eny hositraniko izy ary aseko aminy areny fiadana sy ny famarinana. Raha nananao zany finoana zany dia azo antoka fa androany dia ho sitrana ianao. Na dia io arety mandoza Covid-19 io aza no mahazo anao amin'izao fotoana izao, zay mampitebiteby anao, mampatahotra anao, mampitebiteby ny fianakavianao hoe iny ty manjo, iny ty mitranga, ahoana mety fiafarana. Na dia io aza no aretina mahazo anao, raha mino anao hivavaka rehefa aveo dia ho sitrana ianao. Hiala aminao ny aretina, hiala tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina. Dia mitovy amin'izany ihany koa raha manana olana ianao dia hamoakanao mpandresy ny tompo'Andriamanitra. Teny efa voasoratra zany. Ahoana Paoly apôstôly Korintiana 2:12 1:7 isaorany Andriamanitra. Lay Andriamanitra tsy to rain' Jesosy Kristy, fa izy no nanome fandresena antsika. Noho ny amin'i Jesosy Kristy zanany. Ao amin'i Jesosy no anomesin'Andriamanitra tsy to fandresena ho antsika. Ahoana ihany koa ny voalaza Kolosiana 2:15 noho ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana dia amoaka antsika toy ny fanao izay avy nandresy ny tompo Andriamanitra, ny tompo Jesosy. Zay matoka amin'ny teny hoe raha manana olana ianao ka ao aminao ny finoana an'Andriamanitra ho magaga, finoana an'Andriamanitra ho matoky amin'ny tena loky ny vavany, finoana n'izao teny sy toroteny atao amin'ny mpanompon'Andriamanitra izao, dia tiako milazanao aminao fa ahita fandresena lehibe ianao, ahita fahagagana lehibe ianao. Hivavaka ho anao aho amin'izao famaranana ny toroteny ataoko izao. Mino aho fa amonjanao arabaky teny tokoa ny tompo. Finoana zao no nampirotana mandany Jeriko rehefa nodidinina afotoana. Finoana no natokany lay ankizy lany
lay kapiteny sitrana. Finoana no nafany Petera nandeha teny ambony ranomasina tolo mandeha tany maina. Finoana ihany koa no ampiala ny aretina eo amin'ny fiainanao androany. Finoana ihany koa no ampirodana andreo olana zay nisy teo amin'ny fiainanao hatram'izay. Finoana no matokanao afaka mandray fitahin'Andriamanitra, mandray zava-mahagaga avy amin'Andriamanitra. Raha manam-pinoana ianao dia tsy misy zava-mahagaga tsy tranga zany eo amin'ny fiainanao, amin'ny maha olon'Andriamanitra anao, amin'ny maha fiangonan'Andriamanitra anao. Ny tompany amindra fo amintsika tsiraray avy hivavaka isika amin'izao fotoana izao, ka dia aondreny lohanao raha mety aminao mandoly mihitsy ianao ngia ny tokantrano misy anao any, inona manakana anao tsy andohalika na apetrao amin'ny fonao tananao hivavaka isika. Ry Andriamanitra eo, ry ilay Andriamanitra tsara indrindra tompon'izao rehetra izao, ny famindram-ponao ane ho aminay, ho amin'ny tsiraray avy isambatan'olona sisy ampianakaviana zay nanaraka nyity fotoam-pivavahana ity, ka androany ho asehonao Andriamanitra fampamindra fo ary Andriamanitra mahagaga ianao. Zay rehetra mino manana finoana androany dia anehoany herinao, aneho voninaitrao, ka reo olona marary ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reo olona manana olana ho vonjenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho porofonao androany fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny sarotra ianao. Ho porofonao androany fa mpamonjy ara-baky teny tokoa Jesosy Kristy, le maty ho anay teo ambony hazo fijaliana. Andriamanitra, finoana no anekianay fa dia ho tahinao zahay amin'ny tetoana ity, na dia eo azy ny olana misy eto amin'ity firenena misy anay ity. Ho avanao ara-baky teny izahay no Jesosy Kristy. Finoana no anekianay izany fa marina. Misaotra raiky malala, ary amin'ny anaran'i Jesosy afafaka amin'izao fiangonana izao ny rano Jesosy Kristy mba ho fanamasinana azy, ny tera sy ny aja ary ny voninahitra dia atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo. Amen. Zay zany tompoko ny afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity, mino sy matoky ao fa ny Tompo no ny asa eo amin'ny fiainantsika. Amin'izao fotoana izao tsika dia iroso fandara manaraka ka mangataka andreto mpitarika reto androso avy hatrany, hitondra ny fanatitra isika na ny ampahafolokarena zay fanaontsika isika ny mamonjy fotoam-pivavahana. Mbola mampahiranareo hatrany hatrany ao fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanaovanao fanatitra, dia porofoy hoe atraiza ny finoanao, dia valeuram-bola tahaka ny ahoana no sainao atolotrao ho an'Andriamanitra androany atao fanatitra. Raha mino n'ilay teny nataon'i Jesosy eo amin'ny liko toko faheniny ianao, 10:30, dia tsy atahotra ny anao fanatitra tena hoe misy valeur, satria araka ny zay afafinao no atolotra Andriamanitra, atolotry ny Tompo eo ampofonao. Tahaka izany ihany koa ny fanaovana ny ampahafolokarena, fampianarana lava moa ny amin'izany, ary indraindray mampiady hevitra olona be dehibe, fa zahay tena misaotra Andriamanitra fa mino famarinany fanaovana ampahafolokarena io. Maro no efa nijory vavolombelona fa tena hoe ho tahin'Andriamanitra ny ampahany vola ny tafajany eo an-tanana rehefa atokan'ny olona ny ampahafolokarena. Tena ho tahin'Andriamanitra, misy famatsiana lalina ataon'Andriamanitra ary misy fiarovana magaga ataon'Andriamanitra. Raha vao mahazo volanao dia ataovy lohalarana voalohany omenao ny ampaham-bolanao ny Tompo amin'ny alalany ampahafolokarena. Patranentina ho antsika ka dia anao hira anankiray sika dia tanteranareo zany fanatitra izany any atokantranonareo na ny ampahafolokarena. Mirasoa mirary fahasoavana ho antsika rera tompoko. Hira anankiray no hiarantsika manao. Alleluia. Mino fa tena nandray anao tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izao, zay mino fa olona be finoana anao manomboka hatreto, andaontsika mbola hideran'Andriamanitra trany, fa ilay Andriamanitra izay tompontsika dia lehilahy mahery izy ndao ary toboka.
mpanjaka tompony lake tompony lake izay rasendra mandalo oro-pavalo lehilahy mahery tompony hery izy no anay lehilahy malaza tompony lake mpanjaka anay lehilahy mahery tompony hery izy no anay lehilahy malaza tompony lake mpanjaka anay mandalo amin'ny tanàny mandalo amin'ny tanàny sovety lehilahy malaza mifakakany izy mpanjaka tompony lake izy rasendra mandalo oro-favalo lehilahy mahery tompony hery izy nanalezo malaza tompony lake mpanjaka anazy lehilahy mahery tompony hery izy ny anazy lehilahy malaza tompony lake mpanjaka anazy omenany tompo ny tera sy ny atsara ny voninahitra tamin'ny alalan'izay hira ny arantsika nanao zay amin'izao fotoana zao ndray zany isika dia nokana fotoana anaovana vavaka ho an'ny fiangonana kristianina rehetra manerana Madagasikara eny na dia ireo kristianina malagasy any ampitan-dranomasina azy dia hoentsika mambavaka aoka fatatsika fa Andriamanitra mitaonantsika mba hifampivavaka any amin'ny bokin'i Jakoba any aza dia zao ny teny nataon'ny Baiboly hoe mifampivavaha ianareo mba ho sitrana dia mitovy amin'izany ihany koa mifampivavaha ianareo mba ho tonga olona mahery mijoro tsara ho an'i Jesosy amin'izao vaninandro misy antsika izao mba tsy hisy kristianina hemitra sy heverin-dalana izany na dia mafy ary ny zavatra andalovana fa mba hijoro ary anina fonona mandrakariva arak'ilay teny nambara teo fa hivoaka ho mpandresy tsy maintsy hivoaka ho mpandresy izy hivavaka ho an'ny fiangonana kristianina risika dia raha mety amintsika dia atsangan'ny tanana ho fanehoana firasa-tsainy fa miaraka vavaka isika ry Andriamanitra io miaraka vavaka izahay amin'izao fotoana izao ho an'ny fiangonana kristianina rehetra eto amin'ity firenena malagasy misy anay ity
ary mivavaka aminao ihany koa zahay ho andreo kristiana zay any ampitan-dranomasina. Tompo, tsy ala aminay any ny famindraponao, tsy ala aminay any ny famindraponao, fa amin'izao vanandro zao mantsy dia misy amin'ireo namanay no kivikivy, ketraketraka, reraka ara-panahy satria nikatona ny fiangonana, tsy nisy intsony ny fotoam-pivavahana. Fa androany kosa dia ho avadika ao ho zava-tsoa zany ka andamoka ny tetika fahavalo zay mihevitra nisy ratsy amin'ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy no famindrapon'Andriamanitra dia toka mahery ndray ny fiangonana amin'izao ora izao, toka mahery hiverina fitiavana voalohany, hiverina fanafoan'Andriamanitra ary hijoro tsara anohatra ny fakapanahy entin'ny devoly mampihemitra sy mampiverin-dalana. Tompon'Andriamanitra ô, miaino anao eny an-danitra ianao, finoana no mahatokanay manao vavaka miaraka tahaka izao ho an'ny fiangonanao rehetra, ka dia ho ataonao zany Andriamanitra ô, ho ataonao zany Andriamanitra ô. Ny devoly ratsy manomana tetika amelesana ny fiangonana didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala amin'ny androandroany ity, miala eo anatrehan'ny fiangonana, miala eo amin'ny fiangonana kristiana rehetra. Resena amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ny fanan'Andriamanitra ny hiasa mahery ka ho toka mahery indray zahay nanomboka androany, manomboka androany zay nandrenesanay an'ity afatra ndray mandeha ity. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy omena voninahitra anao. Amen. Dia manarak'izany mbola nokana fotoana ihany isika anaovana vavaka ho an'izao firenena malagasy misy antsika zao ho an'ny Madagasikara. Efa nataontsika hatramin'ny ela zany vavaka ho an'ny firenena ho an'ny Madagasikara zany. Tamin'iny taona lasa, taona 2024 moa dia tena ndrehetra tena ndrehetra ny fiangonana kristianina ny vavaka ho an'ny Madagasikara, ny vavaka ho an'ny firenena malagasy. Ary mbola mitohy mandrika ankehitriny zany. Dia ho iaho hoe tsy ataontsika makivy, tsy ataontsika makivy ny zava-misy mandrika ankehitriny, fa ny fantatra dia zao Andriamanitra miaino antsika, Andriamanitra mamaly vavaka antsika ary manana ny fotoanan'izy amonjena ty firenena malagasy misy antsika ity an'izao Madagasikara zao. Androany moa dia mbola mafisiko etona fa Madagasikara an Kristy Jesosy ary Kristy Jesosy an Madagasikara. Ary zao vavaka iarantsika manao zao zay ho ataontsika amin'ny fontsika manontolo, tena hoe amin'ny fo manontolo, dia inoko fa apy tsy maty ny tantaram-piainan'ny malagasy, tantara ty firenena ty Madagasikara ity zay ratsy fijery azy ankehitriny fa ho soa indrindra ane zao firenena zao Madagasikara misy antsika zao. Andahoary tonga dia hivavaka avy hatrany tsika rehetra, samy mivavaka amin'ny folo manontolo. Ry Tompoandriamanitra io, fahasoavana lehibe ho anay zao fahafanay miaraka mivavaka ho an'ny Madagasikara, ho an'ny firenena malagasy. Misaotra anao zahay satria efa mipetraka atao anatinay finoana fa ny vavaka ataonay dia heninao ary ataonao marina sy ataonao tanteraka. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ho tonga eto Madagasikara ny famonjena mahagaga, ka ho resitosika ny devoly zay nitondra arety mandoza dia ny coronavirus teto amin'ity firenena ity. Didina amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny ratsy rehetra sy zay mbola programany ateoriny, mandamoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany, mandamoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Atolok'izay amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho atananao Andriamanitra ny firenena malagasy ty Madagasikara misy anay ity, ary Andriamanitra anao zavatra lehibe sy magaga ka iova tantara Madagasikara, le tantara ratsy ho lasa tantara tsara indrindra. Ainao atao sy ainao tanterahana izany rehetra izany. Ary mbola fafinay eto amin'ity firenena ity amin'ny anaran'i Jesosy, ny rano Jesosy Kristy le nalatsaka teo ambony hazo fijaliana, afafinay mba hivoanay ho mpandresy zato isan-jato. Saotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
omena tompony voninahitra ry avana malala mbola anao hira anankiray isika amin'izao fotoana zao ho fisaorana sy ho fakasitrahana ary ho fiderana an'Andriamanitra milon-tena amaranantsika an'ity fotoam-pivavahana zay niarantsika nanotrina ity alefa ary namana andaontsika mbola hiaraka hisaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiny te mbola io ianao velinaina raha misy ny aretina misy ny olana te mbola noho ny fahasoavan'Andriamanitra te mbola velinaina zao sy ianao mendrika ny isaorana izy andao hisaotra an'Andriamanitra sika ao anatin'ity hira ity misaotra Jesosy io misaotra fanamaso amarana ny fotoam-pivavahana isika amin'izao ora izao a ka dia andao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra isika ray malalo misaotranao hatrany hatrany zahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana zay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity misaotra ny amin'ny herinao lehibe sady magaga zay niasa teo aminay tokoa
tamin'ity androandroany ity ary toka tany amin'ny tokatrano nisy tsiraray avy zay nanaraka an'izao fotoam-pivavahana izao ihany koa zany herinao zany misaotra Andriamanitra ny amin'ireo fahasoavana be maro be zay efa nomaninao anay ary nataonao taminay no Jesosy Kristy voaomby teo ambony hazo fijaliana ary nataonao amin'ity firenena malagasy tamin'ity Madagasikara nosy malalana ity misaotra fa tena tia anay ianao ankehitriny dia mijoro eto ny mpanomponao hitondra tsodrano ho an'ny fiangonanao rehetra zay nanaraka zao fotoam-pivavahana zao amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano ny fiangonana lay Andriamanitra tsy tompon'izao rehetra izao rain' Jesosy Kristy izany andray an-tanana an'izao fiangonana kristianina rehetra izao ka na inona mitranga na inona midona na inona miseho ho avan'Andriamanitra zato isanjato tokoa ny zao fiangonana izao ka dia andamoka nitetika ny devoly ary ho afabaraka izy nanoloana ireo zavatra ratsy nikasainy amelezana indro ny zavatra ratsy zay nomany devoly tsofiny arano ho avadika Andriamanitra ho zavatsoa zany ho avadika Andriamanitra ho fitahiana zany misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen dia farana ny fotoam-pivavahana zay nitondran'Andriamanitra antsika tamin'ity androandroany ity ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra tompoko veloma tompoko amin'ny manaraka indray